Izy zavatra tiako zaraina kely anankiroa aloha alohan'ny tena hoe ten'Andriamanitra ny ainako maly izy ny ainako maly namonjy mariazy zay zay maly dia nisy afahana ny zara tamin'le namana zany niarany lehibe izy efa ao amin'ny tompo izy zany efa converti satria ny zavatra rehetra tantaraiko ny resaka hoe fiainana amin'ny tompo ny fiadanam-po efa fatana izy miteny hoe rehefa manota ao izy dia mavesabesatra zany hoe zay mantsy zay ny asa ny fanahy masina koa fatantsika ny fanahy masina dia mandritry lahatra ny fahotana zany hoe raha ianao raha ohatra ianao ka manota ka manomboka tsisy n'izay le hoe ohatrany tsy mahazo aina dia mieritrereta fa raha vao zanak'Andriamanitra anao ka manota dia tsy mahita tory ianao amin'ny alina ezaka hamono eritreritra ianao hijery film na tsy haiko izay zavatra rehetra ataonao fa tsy mahazo aina mihitsy ianao raha tsy mifona amin'i Jesosy Kristy tompo dia fatana le izy dia avy eo anteny hoe Jesosy anie efa ho avy efa kaiky nanambara zany hoe Jesosy efa ho avy dia natahotra izy dia avy eo napetraha fantany hoe za hoe ve tsy matahotra dia zay no tiako tenena amintsika hoe matahotra koa ve tsika fa vao mafaly antsika ve raha ho avy Jesosy na ny fahafatesana sa hoe matahotra tsika dia raha vao matahotra dia mbola misy fahotana raha vao matahotra dia mbola tsy malala tsara ny Jesosy dia be da be nefa matahotra fahafatesana ray matahotra fiavian'i Jesosy ray za koa ohatra zany ihany dia zaraiko aminareo le izy satria za koa ohatra zany misy fotoana matahotra ihany mahatonga na matahotra rehefa variana loatra zany rehefa ohatra hoe variana fivelomana tsisy fotoana mihitsy afaka mamaky baiboly tsisy fotoana mihitsy ivavahana tsisy fotoana mihitsy hitokanana fa rotoroto lava dia very tsy hoe very tena hoe very fa manomboka maty le fanantenana dia ny fanantsika io mantsy sakafo zany tsy ny mofiany ny velomany olona fa nyteny rehetra avoakan'Andriamanitra dia raha nyfanantsika io tsy mentsika sakafo tsy mifanakaiky amin'i Jesosy le niteneny lalata telo teo dia adino zay lasa ohatran'ny mavesy tsy azonao ny hainao ohatran'ny mametra-panontaniana ianao hoe ahoana ohatr'izay zany fa tsika isan'andro san'andro dia mila tena hoe miditra lalina amin'ny fanarahana ny tompo isan'andro san'andro mitokana mamaky teny mivavaka amin'i Jesosy isan'andro san'andro ahafahana tena mifandray fa io anie ohatran'ny fanambadiana io dia arakaraka ny fandraisanao ao dia anananao daholo ny zavatra rehetrarehetra dia tsy matahotra mihitsy ianao ary tsy matahotra mihitsy fa mifatahorana koa dia satana koa mamafy azy rehefa avy satria tsy ampy teny tsika tsy ampy nino tsika dia zay dia be da be ny kristiana ohatr'izay dia faharoa manaraka an'izay momba fanambadiana satria fanambadiana le natrihana maly dia tena nampalay satria misy namana zay nanambady izy 3 taona dia nitsaraka ry zareo nefa ny tena hoe nakotrokotroka be ohatran'ireny film reny zany tamin'izany ny fanambadiana natao nanana ny rehetrarehetra nanana ny ampy fa le tokantrano tsy nanana an'i Jesosy dia potika fanambadiana zany indrindra ho antsika tanora tena fanambadiana zany tsy ray andro tsy roa andro ny fanambadiana tsy ray andro tsy roa andro fa mandra-pahafaty izy Jesosy Kristy tompo ny olana antsika amin'izao tsika amin'ny masontsika no mijery hoe hitiny ny vadiko tsara tarera lehilahy tsara tarera vehivavy akoatr'izay koa ny resaka amin'izao moa malaza ny resaka hoe manan-katao sy ohatr'izany dia zay matetika ny tena horenan'ny olona ny tokantrano dia nefa tsy zay ny antsoina hoe fanambadiana amin'ny tompo anankiroa samihafa ny ray nataony loza izy mpitarika nambarina voalohany ny ray tolatehezana zany dia raha mijery sika ny tolatehezana dia colonne vertébrale zany hoe na moa zany ny anarany ito amin'ny teny gasy azon-damosina zany hoe tokantrano lahy sy ny vavy tokantrano io tsy mijoro raha tsisy azon-damosina tsisy an'ilay vehivavy dia natao tao anaty izy dia ny vehivavy dia mifonctionne ampifo namboarina fotoana dia ny ray loha dia mila tena mifankazatra be ireo vao tena hoe mikambana ohatran'i Jesosy tsika dia ao ny tena misy hoe mila mitazona ny azo fijaliana tena izy amin'ny fanambadiana toetran'ny lehilahy toetran'ny vehivavy tsy fantatrao ny ray andro tsy fantatrao roa andro tsy fantatrao roa taona be da be io ary raha vao tsy miorona tsara amin'i Jesosy ravy io na lasa froid
misy tantara zay io zaraiko aminareo tantara tena nampahery anahy tantara tena nisy ary tena kristiana vehivavy tany Alsace tany France nanambady izy roa dia vao mivady kelikely dia nanaiky an'i Jesosy ilay vehivavy tena tao amin'ny tompo izy fa ny lehilahy naditra be tena naditra mihitsy le rangahy tamin'izany mbola tamin'ny andron'ny 1960 tany dia teo tanàna kely le tanàna tamin'izany mbola nalaza nisy fotoana mivoaka reny hoe fiara décapotable reny dia eritrereto niditra n'le rangahy hoentiny tsy vadiny ataony eo amin'ny devant dia nivady ao fara fa le vehivavy isan'andro tena hoe fikitra tamin'ny hazo fijalian'i Jesosy nizaka ny tena hoe fahotandra lehilahy izy tsy nangataka divorce izy na indrim-pandeha ka hatramin'ny farany afa-baraka izy satria ako fantatsika fa nilao izy voninahitra vavy araka ny ten'Andriamanitra ary hoditra ihany koa raha vehivavy mialatsiny ohatra hoe maditra no vadiana dia tadio fa afa-baraka hakolaka raha lehilahy mila fahendrena ary izay no mila hoe sainteté ao anatin'ny fanambadiana izay tsy hananany ankamaroany kristianina tsony moa ankehitriny le izy ilaina ny famasinana ilaina ny sainteté dia tena isan'andro izy tena hoe tena nananany azy fijaliana izy hatramin'ny farany narary amin'izay le rangahy nifonina tamin'ny vadiny ary nifonina tamin'Andriamanitra converti amataonany izany tantara izany tantaraina izy mora dia inona nataony rehefa avy eo izy nareo lasa izy nakany amin'ny sipan'ilay vadiny dia izy indray no miteny hoe zaho izy tsy manana inona aminao fa avelako daholo ny rehetrarehetra dia tena le vehivavy le sipan'ilay vadiny nio ihany converti izany ny azo fijaliana izy tsy hoe niaina be hoe niaraka tamin'ny vady kristianina moa zany araka ny sitrapon'ny olona zay tiany olona fa fantany hoe mivadiny any an-danitra dia miaina izy fa tsara be zay tantara zay zany ny tsika fiainana kristianina tena hoe fiainana kristianina tena hoe appliqué zany fa tsy hoe zavatra andehandeha fotsiny amin'izao dia eritrereto tsara ny safidy eritrereto tsara ny zavatra atao eritrereto tsara indrindra ny vehivavy satria ny zavatra ny vehivavy anankiray dia ny vatana izay tsy fantatry ny vehivavy akory le izy mialatsiny amin'ny tanora be da be Jesosy miteny hoe ny mpangalatra tsy avy afa-tsy handringa nandrotana raha omenao ny olona tsy fantatra ny vatanao zavatra alainy aminao alainy fotsiny ao tsy omenao ny vatanao ny tena vatanao famasinana zany tandremo aokatsika adio dia io takanasy takatsika rehetra ihany izay naloto amin'izao fiainana izao fa Jesosy tena manova nitako hoe tena atoroko anareo dia raha tena hoe ao amin'ny tompo za tsy miteny hoe mivavaka satria ny olona rehetra mivavaka daholo fa nefa mivavaka mamono vady ny olona rehetra mivavaka daholo nefa misotro toaka dia manao ny ataony raha lehilahy satria lehilahy aloha sarotra be ny tena vehivavy an'io zavatra iaina koa zany izy misy fisaona be dia marina foana zavatra lazainy tsy mety diso dia nyle vehivavy indray mandeha amin'ny fo fa tena hoe olona ao amin'i Jesosy izay ngamba ny tena hoe critère ny hitako olona matahotra an'Andriamanitra lova avy amin'ny Jehovah izy mivady endry fa ny trano sy ny harena avy amin'ny ray aman-dreny tsy hitanao ay zany tsisy olona mamorona olona fahendreny zany dia eritrereto tsara fa aza sy doka amin'ny maso indrem-pandeha hoe mahafinaritra be izay mantsy ny vehivavy ohatra hoe tenenina teny malemy satria izy mandeha amin'ny fo dia tiany be iny ny sofinao mbola nofo zany nanaovanao discernement mbola nofo hoe ty le izy ny masonao ay tsara tarehy be iny mbola maso zay eo ihany zay ne mahatonga ny raha mankitsika hoe ahoana ry Jakoba Isaka rehefa nakavady izy dia ry Abrahama no nijery azy satria manina ny ray aman-dreny nalala tsara ny fahasarotany antsony hoe fanambadiana ary fatany tsara ny fahasarotany fanambadiana dia tsy tiany ho andeha any amin'izany tsony ny zanany dia matetika koa tsika malagasy dia ohatr' izany misy foana ny ohatran'ny hoe ray aman-dreny taloha fa nidirany zon'olombelona amin'izay tsika zay tiako sy ohatr' izany dia tsika no misafidy dia mijamba fotsiny ao vao miditra ao vao mianatra fanambadiana ary ny fanambadiana indrem-pandeha dia vao miditra ao ianao dia ao ianao vao mianatra azy fa tsy vita amin'ny taratasy stylo le izy tsy atseritraritra izay hoe tsika mieritreritra tsara ho atsika rehetra sy ho an'ny tanora moa zany tena andefan'ny teny dia hiditra amin'ny teny zarainy tsika
Luka toko fasivy amby folo. Luka toko fasivy amby folo. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko, ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaios izay lehibe an'ny mpamoretra sady manan-karena. Ary nitady ahita an'izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny apetsahan'ny olona mifanety satria fohy izy. Teny hazakazaka ny aloha izy ka nianika viavy izany Jesosy fa efa andalo amin'izany lalana izy. Rehefa tonga teo Jesosy dia nandrandraka nanao hoe ry Zakaios, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao tranonao anio. Dia nidina faingana izy ka nampetrahano azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra dia nomonmonina ka nanao hoe lasa nandeha trano any amin'ny lehilahy mpanota izy. Fa Zakaios kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, ny atsasako mifananako meko malahelo. Ary raha misy zavatra nalainy olona tamin'ny fanambakana dia honerako avy efa hatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no efa tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Fa izy dia zanaka Abrahama koa, efa tonga ny zanako ilay tady hamonjy mifiry. Amen. Tantaran'ny Zakaios mety efa hentsika ihany. Mety efa betsaka koa ny zavatra mety hoe hiverina. Faraka ny teny teo tsy mampanina ny teny heverimberina fa mahasoa antsika izany. Dia efa betsaka ihany koa ny teny zarainy. Dia amin'ny mabetsaka azy izay dia efa tokony koa tsika tena hoe mitombo sy mizara ihany koa izany. Manaparitaka. Satria efa be ny teny voaray. Tantaran'ny Zakaios izy dia lehibe amin'ny mpamoretra. Manan-katao izany. Any amin'ny resaka impôt. Zakaios sy misy an'ilay lehilahy manan-karena, misy anankiray koa lehilahy manan-karena koa andeha anatina Jesosy hoe ahoana hoy izy ny ataoko mba azahoako fiainana mandrakizay. Ireo olona roa ireo tsy nisy olana ireo tamin'ny fiainana. Tsy mahita mihitsy tsika ato amin'ity tantara ity hoe narary ny zanak' Zakaios. Tsy mahita mihitsy tsika hoe nisy olana izy. Nety tsara ny fiainana. Any amin'ny ohabolana any dia misy an'izao teny izao hoe ny harena ny mpanan-karena izy ny vohiny mafy. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe sarotra ny idirana manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra satria manana ny ampy ny mpanan-karena. Raha manan-karena zany ianao hitory an'izany Jesosy zany dia ianao indray no mentsiny. Zao mpamonjy. Nefa ny famonjena atokany olona mila vonjy. Fa ny mampiavaka ny Zakaios dia zao. Izy tao anatin'ny tena zany hoe zavatra tena hoe harena zavatra rehetrarehetra zany dia voalaza fa nitady an'i Jesosy izy. Ary izy ny tena nitady an'i Jesosy. Tena nitady izy, tsisy resaka mihitsy hoe narary ny zanany. Raha mandinitsika misy mpanapaka maro, ohatra sasany zao mpanapaka ny sinagoga narary ny zanany. Nisy an'ilay mpanompo ilay kapiteny narary. Be da be ny olona manan-katao izay nitady an'i Jesosy noho ny olana. Fa Zakaios tsy noho ny olana. Zakaios dia Jesosy fotsiny ny azy ny tadiavina. Voalaza io izay. Ity nefa tenenina foana. Tady an'i Jesosy. Any amin'ny Amosa 5:5 dia zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra hoe zao izy ny tadiavo fa aza be telo. Satria ny Jiosy rehefa natoky loatra tamin'ny tempoly dia tonga izy hivavaka ao an-tranon'Andriamanitra zany tika ny be telo. Ohatra antsika amin'izao zany andeha hivavaka resaka lahady. Zay efa ohatr'izao zay efa ohatr'izao. Raha mamaky indray tsika any amin'ny Jeremia, vakitsika kely 7. Jeremia 7. Andininy 4 dia avy eo andininy 10. Jeremia 7 andininy 4 dia avy eo andininy 10. Aza matoky ny teny lainga hoe tempolin'i Jehova, tempolin'i Jehova, tempolin'i Jehova ity. Nefa mbola avy miseho tao anatrehako amin'ity trano izay niantsoana ianarako ity ihany ianareo, andininy 10 zay, ka manao hoe efa vovonjy izahay mba naovanareo fahavetavetana rehetra ireo. Izany ny olona tamin'izany faly satria ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ohatra antsika koa hoe faly satria efa kristianina. Dia io ilay teny hoe efa vovonjy izay ka, izay ilay fahasoavana. Efa vovonjy efa tsisy atahorana intsony dia manao ny ataontsika amin'izay tsika rehetra. Tady an'Andriamanitra, ary tsy Andriamanitra mihitsy ny tadiavina. Vakia kely ilay Amosa 5 teo. Amosa 5 andininy 4. Toko 5 andininy 4 sy 5.
dia andin'ny fahina Amosa toko fadimy andin'ny fahefatra sy fadimy dia avy eo andin'ny fahinana fa izao no lazain'i Jehovah amin'ny taranak'Israely tadiavy ato velona ianareo fa aza mitady amin'ny Betela na makany Gilgal ary aza mandroso amin'ny Beersheba fa ho babo tokoa Gilgal ary Betela dia tonga tsinitsiny mitadiavy an'i Jehovah dia ho velona ianareo izay ny tenin'ny Tompo tadiavo aho fa aza Betela bika amin'ny Betela tempolin'Andriamanitra tranon'Andriamanitra beta be ny olona mitady ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantaran'i Jesosy ao no mitady azy efa fantatsika foana mitady anareo izy no nanareo mofo fa voky ao ireo mitady hamono an'i Jesosy ohatr'izay zao ny fariseony azy mitady an'i Jesosy izy fa nilaivany an'i Jesosy dia ho vonono satria manelingelina ny Tompo ny renin'i Jesosy koa dia nitady an'i Jesosy rehefa kitsika kely Marka toko fahatelo Marka toko fahatelo andin'ny faraka amby telopolo Marka toko fahatelo andin'ny faraka amby telopolo ary avy ny reny mba nyralany ka nijanona teo alatrano dia naniraka tao aminy izy antso azy fa ny vahoaka nipetraka nadin-dasy ka nanao hoe indreo atao alatrano ny reninao sy ny rahalanao mitady anao ary izy namalaka nanao hoe iza moa ny reniko sy ny rahalako ary nijery izay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy indreo ny reniko sy ny rahalako fa na iza niza manao sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalako sy ny anabaviko ary ny reniko izany hoe zao ny ataon'ny fianakavian'i Jesosy ny reniny sy ny rahalany izany hoe efa maneritreritra mihitsy ao aminy Jesosy ao aminy efa kristianina zany raha izay tiantsika ho lazaina azy efa hoe efa ao aminay io efa ao aminay ny Tompo dia hitady ny Tompo izy dia aiza izy any alatrano Jesosy mampianatra zareo any alatrano ary eo amin'izany tsy firara inona tsy hoe tenin'Andriamanitra dia napetraka Andriamanitra tsara tamin'ny plasiny ny reniny tenin'Andriamanitra aloha liana amin'ny tenin'Andriamanitra ve tsika sa any alatrano dia mitady an'i Jesosy dia Jesosy indray antsony hoe eto ty aviany ianao Jesosy tsy izany io ianao no manatona rehefa nao fagagana be Jesosy any amin'ny liokany dia hoy izy ny olona hoe mitady n'izay fikitra an'i Jesosy izy mba tsy elany alamina satria eo le mpanasoka eo le mampitonitony an'le fiainana dia izay foana zany tantara amin'izao io dia mbola zavatra taloha iainantsika ankehitriny ny olona zany mitady an'i Jesosy tsy tahaka ny Zakaiosy izay tena mitady an'i Jesosy fa mitady an'i Jesosy io filan-javatra foana mandrakity androany 2 taona lasa izay dia mbola zany foana ny ataon'olona fa Jesosy fotsiny ny tadiavo dia ho velona ianareo izy Jesosy fotsiny tsisy fanampiny tsisy fangarony izay tsy hananany olona tsony dia izao ny olona ny Zakaiosy rehefa mitady an'i Jesosy izy fo izy izy dia ny olona ny fanaretsaka dia tsy nahitany ny Tompo dia lasa izy nikisaka mihitsy aloha dia zay mihitsy ny fiarahana miaraka amin'i Jesosy fiarahana miaraka amin'i Jesosy zany tsy ao anaty vahoaka iny efa tenenina foana ny olona be da be io manery io raha mamaky ny tantara eo aloha tsika dia nisy jambany antsoantsy dia mbola mivahoaka ihany koa no miteny hoe manginy ianao fa tsy maintsy mandeha mitokana raha mamaky tsika ny Exodosy 33:7 vakitsika kely tantara Mosesy Exodosy 33 dia andin'ny fahafito ary fanaon'ny Mosesy ny maka an'ilay ka manorina azy eo ny ivelan'ny toby lavidavitra ary ny anarany ataony hoe tranon'ilay fionana ary izay rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka hoe ny ivelany eny amin'ny tranon'ilay fionana izay teo ivelan'ny toby izany hoe Mosesy rehefa hitady an'Andriamanitra izy tsy tao anatin'ny toby mihitsy ao daholo ny vahoakan'i Israely fa eny ivelan'ny toby izy dia raha misy izy dia hitady an'Andriamanitra dia maka ny ivelan'ny toby dia zany foana ny efa tenenina amintsika hoe ny fiasan'ny Tompo zany tsy miova izay mahatonga hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay tsy miova foana ny fiasany hatramin'izay i Abrahama efa fantatsika ny mivoaka Joseph efa fantatsika koa raha ny tantaran'izy efa mivoaka tamin'ny ray aman-dreny izy dia nentin'Andriamanitra Mosesy koa ohatra zany nentina mivoaka foana dia ity Zakaiosy koa fa mivoaka izy tsy nandeha mihitsy eto amin'ity vahoaka ity fa ny vahoaka rehetra manaraka an'izao dia anaraka koa
aloha ikisaka izy dia Jesosy ohatr' izany mihitsy. Jesosy raha mamaky ny baiboly tsika dia ny tompo mitokana foana izy isan-kalina any tany foana izy rery. Raha mamaky tsika ny tantaran'ny Paoly dia miteny an'izao mihitsy Paoly rehefa teny Damasy izy andeha ho any Damasy dia nivanginy Jesosy dia niteny mihitsy izy telo taona ho izy lasa nandeha rery tany dia afaka telo taona vao miverina tao Jerosalema. Zay vao nahita ny apôstôly ny Galatia antsika mahita zany. Zany hoe izy Jesosy rery io, tsy nisy fangarona, tsy nisy vahoaka tao. Dia ilaina ilay fitokanana raha tena te hitombo. Efa betsaka ny manao an'izany amintsika. Zay mihitsy ny tena ilaina, mitokana. Ary raha tsy mitokana ianao tsy maintsy voatokana ho azy ianao na expulsé. Satria raha ny tantara iny ivelan'ny tobo amin'ny jiosy zany ny olona rehetrarehetra maloto rehetra dia avoaka iny ivelan'ny toby. Ny boka ny marary amintsika be da be izay olona rehetrarehetra lazaina fa maloto. Dia nefa tsika raha mamaky ny Hébreux 13:13 vakiana kely Hébreux 13:13 koa isika ivoaka hoe ny ivelan'ny toby mitondra ny latsanetiny. Jesosy io tenteneny hoe Jesosy koa izy efa nivoaka teny ivelan'ny toby. Ary Jesosy efa tsy nazana mpianatra tao sinagoga intsony fa tsy maintsy mivoaka izy dia namonjy an'ilay olona rehetrarehetra izay naloto rehetrarehetra, izay boka rehetrarehetra, izay marary rehetrarehetra ohatra antsika. Raha tsika amin'izao hijoro ao anaty fikambanana anankiray mitondra ny teten'Andriamanitra araka ny famarinana voaroko ao tsika raha tena mijoro marina. Ary zay ny lalana kristianina. Ary tsy maintsy zay ny lalana kristianina. Iny ilay tenena foana hoe mivoaha ivoaka amin'ny Babilôna. Tsy maintsy mivoaka tsika. Ary ho asorony zareo tao. Rehefa nanasitrana jambo Jesosy teraka jambo io raha lehilahy io. Dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny Jaona 7:12 ny teny izao mihitsy izy hoe ny jiosy rehetra izy efa nanaiky fa izay anaiky an'i Jesosy Kristy tompo dia tsy maintsy roana ivoaka ny sinagoga. Raha manaiky an'i Jesosy Kristy tompo ianao dia tsy maintsy voaroaka miala ny sinagoga. Raha tena mijoro tsara ohatran'iny lehilahy teraka jambo iny raha mamaky an'iny tantara iny nareo fa mijoro izy ary tena lasa nampianatra an'ilay nanam-pahaizana tao. Dia lava hozy izy teraka tamin'ny ota. Ilay indray mba mpampianatra anay. Ndana hozy izy mivoaka. Dia nefa izany ny fiainana kristianina. Fiainana kristianina irery. Nisy olona nitondra jamba teo amin'i Jesosy. Ndrasy vakitsika kely izay tantara izay. Marka 7:20. Marka 7:20. Marka 7:20 2:20. Ary tonga tany Betsaida izy ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'ny Jesosy ka nangataka taminy hanendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy ivelan'ny tanàna ary efa no rano masiny ka napetrany tamin'ny tanany dia nanontany hoe mahiratra va ianao? Dia niandrara lehilahy ka nanao hoe nahita olona fa ohatran'ny hazo ny fijeriko azy sady mamindra. Dia napetrany tamin'ny masiny indray ny tanany dia nibanjana lehilahy ka nahiratra tsara ary hitany miariary ny zavatra rehetra ary Jesosy napody azy ho any an-trano ka nanao hoe aza makao tanàna. Zany hoe ny tantara dia izao nisy olona nitondra jamba. Ohatra antsika ohatra hoe hitondra olona tsika eo amin'ny Jesosy. Hoe tsika mbavaka ilay olona, mbola tsy malaly, mbola tsy mahafantatra. Fa izao Jesosy rery no mitondra an'io mampahiratra azy. Irery io hoentiny mivoaka ny tanàna. Hoentiny amin'ny lalana tsy fantatsika izay zavatra ataon'ny tompo amintsika tsirairay avy. Fa izany ny fiasan'ny tompo tsirairay. Dia rehefa nahita izy dia mbola manjavozavo satria ohatr'izay. Raha vao tsika ao amin'ny Kristy voalohany ohatrany tsy dia azo azontsika loatra ny zavatra rehetra. Fa rehefa mibanjina tsara amin'ny teny frantsay izy nijery tsara ny Jesosy izy. Rehefa mibanjina tsara ny tompo ilay jamba vao tena nahita tsara ny zavatra rehetra. Dia hoy izy aza miverina makany tanàna. Zay. Lalana miverenana, lalana nidirana tsy hiverena. Ohatr'izany koa maga rehefa nahita ny tompo. Nandeha avy any izy dia lalakafa natoron'Andriamanitra ny voahany. Hafa mihitsy. Zay zany ilay tsy hoe conversion rehefa avy eo. Lalana hafa ny idiranao dia lalana hafa ny voanao. Tsy mitovy amin'ny taloha intsony na ny fisainanao rehefa tena nahita ny tompo marina. Dia lasy Zakaios nandeha
ivelan'ny olona izy rery dia nianika aviavy izy izy ny ten'Andriamanitra satria Jesosy ifandehany amin'izany izy ny fony tena sincère hitady ny tompo fa nisy olana izy teo amin'ny fitadiavana an' Jesosy satria voalaza fa fohy izy fohy izany kely ambany tsika rehetra dia ohatr'izay oka ho fantatsika fa tsika dia malemy Andriamanitra nanamboatra ny olona tsy naka ohatra hoe volana efa tsara rendrika ireny tsara tareny kitana efa tsara ireny fa ny zavatra tsisy endrika indrindra ny raisin'Andriamanitra dia ny vovoka izay ny fohy fa tsy fantatry ny Zakaeosy hoe fohy izy dia inona nataony niakatra izy teny ambony afiavy izany hoe raha mandalo izany Jesosy dia izao ny ataony tompo nefa ny baiboly miteny izao mihitsy Andriamanitra dia miondrika satria avo indrindra izy tsy ampy faneitretena hitady an'i Jesosy ihany tsika nefany tazomintsika ny toerantsika za lehibe amin'ny mpamoretraka tsy maintsy aloha ety amin'ny toerana avo ety misy be da be manao an'izany tadio le général namana raha mamaky ny tantarany Syrie tsika général io tady fanasitranana hitady an'Andriamanitra dia na izy raha tsy nety nidina soavaly fa niantso hoe avy Elisa dia Elisa koa tsy nandeha satria ny tompo tsy ohatr' izany ianao no manatona ianao no midina ianao no mihetry izay ny dikany Jordana dia ninareo fa mibatisa rehetra dia atao Jordana tamin'ny testamenta taloha sy vaovao ny Jordana io Jordana izy dia renirano Jesosy tena mahay zavatra dia ny renirano rehetra ireo amin'izao tontolo izao dia Jordana farany iva indrindra afaka jerenareo amin'ny internet izany dia ny dikany dia midina amin'ny Wikipédia misy an'izay za koa raha vao izay vao nalala an'izay sorana ny tompo dia tena niaika hoe tsy manao no foana Andriamanitra matoa tao Jordana natao batisa izy dikan'izany tena nidina tamin'ny toerana izay rano farany ambany indrindra ny tompo sy ireo rehetrarehetra izay jiosy izay nibebaka fibebana dia fanetretena ny zanak'Israely nila 7 taona aloha vao ampitsofoka amin'ny Jordana Elisa raha mamaky ny tantarany Elisa tsika dia izao ny tantarany Elisa nangataka zavatra tamin'ny Elisa dia hoe ataovy manana tombony fanahy mihoatra indroa amin'ny ianao hitantsika ny zavatra nataony Elisa dia inona natao vokatray dia tsy maintsy nampidiriny indroa tao Jordana izy nandeha izy aloha dia niditra rehefa miverina koa izy dia niditra izany hoe mila fanetretena arakaraka izay zavatra tianao ny croix hoentinao arakaraka zavatra spirituel ara-panay tadiavinao ny fanetretena tadiavinao ny fanetretena piarina aminao ary samihafa io amin'ny tsirairay raha tianao tena hoe seho ny voninahitry Jesosy tena hoe tianao tena hoe hiasa mafy Jesosy Kristy tompo dia tadio tentsika efa nampianarana tsy hoe voninahitra inona mamy voninahitra inona mankalaza an'Andriamanitra dia hoe ny any an-danitra any rehefa mankalaza sy mideran'Andriamanitra dia miondrika ambany dia ambany ambany dia ambany dia ambany ankehitriny efa tsy fantatsika intsony izany amin'ny mpanompon'Andriamanitra marobe izay mitondra ny teny eny ambony eny daholo izy mianakavy manan-katao manana ny rehetrarehetra dia mitazana an'i Jesosy ety ambany dia ny tenen'i Jesosy Zakaeosy hoe midina faingana fa tsy maintsy hiatrahana ohatranao androany dia nidina faingana izy tsy ny salasala sady faly satria izay mihitsy izay Jesosy izay vao miditra fa raha tsy nidina teo Zakaeosy nandeha ny tompo fanetretena ny lesona tokony tsy hoantsika koa izay ilaina foana tsy indray andro ny fanetretena ary ny fanetretena misy foana no entina dia tsy maintsy manetretentsika ny hery koa izy Paul dia miasa amin'ny fahalemena satria Paul nisy fanambarana natao taminy raha makitsika ny Korintiana 2:20 izay raha tsy diso nahita zavatra nytenenao izy tany an-danitra tany izay tsy azo ny lazaina akory dia tady rehareha no ny fanambarana dia nasian'Andriamanitra tsilo dia izy Paul hoe zaho izy tiako ny alany tamiko izy mitompo hoe neriko dia miasa amin'ny fahalemena resaka vision zany resaka hoe tany raha ohatra ataontsika amin'izao tena nahita zavatra izy tany amin'ny hely tany amin'ny paradisa fa tsy niteny intsony Paul ary tsy nirehareta tamin'ilay izy fa nipetraka tsara dia vao mainka amin'ny faly aho izy amin'ny fanetreteko amin'ny faharetana amin'ny fahantrano amin'ny fahalemena maro samihafa satria izy ny fahalemeko ny fahatanjahako ny fahalemena tompoko ny fanetretena zany ny tena fiarahana amin'i Jesosy ambany miondrika nisy boriky fatorana rehefa hiakatra ny Jerosalema Jesosy dia nalaina ilay boriky mifatotra dia nikaran'i Jesosy dia rehefa hiakatra ny boriky izany ianao ny boriky miondrika izy
zay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe mahazo ny atoka ao izy dia hozabi satria zanak'Aresely tsy mety miondrika mihitsy zay ny dikany hoe entiny ziokako ka menara amiko fa malemy fanasa tsy miavina po dia hita fitsarana ho an'ny fananareo anareo zioka zany le atao eto ny biby reny hitantsika amin'ny omby raha ny omby io manoatra zao foana manahirana be no mitondra azy na sovaly fa ny omby tsy maintsy manoatra zao vao miasa dia tsika zany raha tsy manoatra zao tsy miasa ny tompo tsy miasa ny tompo zavatra hafa no miasa ao fahaizanao no entinao miasa ao diplômanao no entinao miasa ao fa nafaly ny Zakaïs dia nidiny izy dia tonga tao Jesosy Kristy tompo dia rehefa tonga tao amin'izay Jesosy Kristy tompo dia nandeha amin'izay ny fialonana nitrahana any amin'ny olona mpanota izy ny vaovao mafaly tena vaovao mafaly ho an'ny olona tsy manan-katao azafady tsy manan-katao fa tsy manan-kaloha zay le izy ho an'ny olona tsy manan-kaloha ny olona tsy manan-kaloha zany ohatra hoe olona efa zay foana teny Jesosy hoe fanjakany lanitra izy ny mpivaritena sy ny mpamorohetra sy ny rehetrarehetra izy dia efa mialohanareo amin'ny fanjakany lanitra satria zany olona zany amin'ny lalàna ny jiosy tsisy zavatra afaka omeny ny tompo tsony fiainana efa potika izy efa anaty fahalotona tsisy ninona tsony dia tampotampoka nisy miteny famonjena mamaim-poana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo efa vitan'Andriamanitra ny zavatra dia niazakazaka ireo tsy niandry elo fa ny vaovao mafaly dia lasa fa mauvaise nouvelle angamba zay ny teny ko azy ho an'ny olona reto le miteny hoe lasa nitrany amin'ny trano-mpanota izy moa ireo le antsoina hoe fariseo matetika miteny zany hoe le mpivavaka vavaka ianao isan-kalahady tsy misotro toka ianao manao an'izay hitanao fa mety ianao dia rehefa maty amin'izay ianao dia izy ianao any an-danitra any hitanao Jesosy dia ohatran'le fariseo iny mihitsy zaho izy mandoa mpafolo-karena zaho izy mifady an'ny telo zao dia tenen'ny tompo tampoka hoe any ivelany ianao any amin'ny elo dia kivy tsy marin'Andriamanitra satria tsy fantany le izy satria tsy zany ny idirantsika amin'ny fanjakany lanitra tsy izany ny idirantsika amin'ny fanjakany lanitra izay mbola tsy malala hoe hiezaka amin'ny herin'ny tenantsika hoe za dia tena olona tena anatin'ny fahamarinana mihitsy ohatran'ny Joba ane izay ny fahotany izay tsy hitany satria voalaza mihitsy fa Joba dia isaky ny fety ny zanany dia lasa izy mifona amin'Andriamanitra amin'ny fahotany misy adin'olona dia izy mandamina ny adin'olona izy mitsinjo ny kamboty be da be ny fahamarinana ataon'ny Joba tena fikitra loatra tamin'ny fahamarinana izy ka hatramin'ny farany tena ny akanjo fahamarinana mihitsy tena soron'i Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra dia ny farany ny tompony hitany toy izy hoe Joba izy dia milaza ny tena no marina no Andriamanitra dia mandiso ny tenin'Andriamanitra hatria ny Baiboly dia tsy misy marina na dia iray akory azy ny ilan'ireny ny tompo ahafahana mahita tsara hoe tsy ny fahamarinanao Joba fa raha maty amin'io ianao tsy tonga aty satria tsy mila ny Jesosy ny olona ohatr'izany zany tsy mila ny Jesosy ny olona izay manamary tena tsy mila ny Jesosy tahaka ny razambentsika Adamasiva izay manamary tena isan'andro isan'andro fa olona ohatran'ireto Zakaïs reto mahita ny Jesosy izay tsisy ninona afaka omeny ny tompo ane nanao kolokolo izy voalaza eo betsaka hoe zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana tampotampoka eo ny tompo mihitsy miditra ao aminy tena faly izy hitantsika mivokatra fa tsy niandrelany ny Zakaïs toy any tamin'ny hera ny ninona hoe zavatra nalain'olona tamin'ny fanambakana dia honerako dia izay nahatongavan'i Jesosy amonjy hitady sy amonjy mivery ho antsika izay mila famonjena ny ninona zany toerana misy atsika Jesosy hitady sy amonjy mivery tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa marary ary tsika dia mipetraka foana amin'izay le hoe mila mpanao fanafody mila ny Jesosy foana tsy ho tanteraka ary ny fahatanterana ozy izy Paoly rehefa tonga le fotoana vao tena tanteraka fa ny fahalemena misy ny ady misy ady mety antsika tsisy ady ivelany be da be mety tsisy an'izany amin'ny resaka hoe milamina mety hoe asa fidiram-bola fa za mitenao fa raha kristianina ianao misy foana na anatiny raha vao tsisy ianao ivelany ao anatiny ao misy ao ara-panahy misy be ao raha ianao zany kristianina tsisy olana dia tena misy olana fa tena misy ny ady zao tontolo izao manafika be ny fampaminany sandoka manafika be nofinao mihetsika foana izay mila azo fijaliana isan'andro isan'andro
dia izay foana ny fikirana jesosy foana ny mpanao fanafody, jesosy foana ny fanasitrana, jesosy foana ny fikirana tsy mitady zavatra hafa, jesosy foana ny fikirana isan'andro isan'andro. Indrindra moa efa hoe miandry an'i jesosy tsika. Dia mba tsy tsika ilay ohatrany hoe efa mitompo ohatrandry Maria tamin'izany hoe efa ao aminay Jesosy, dia fanomboka ny bebe sy ny rehare, fa tsika ilay tena hitady an'i Jesosy foana isan'andro ary Jesosy fotsiny. Izay mahatonga petera ny ady ka hatramin'ny farany izy tsy tia novonoiny Jesosy, satria Jesosy milamina miaraka aminy. Ka hatramin'ny farany mihitsy ka atao Getsemane izy dia mbola naka sabatra ihany fa Jesosy tsy azo samborina fa izy mamana. Zazakely tonga dia zakasikasihana Jesosy. Niarovany ka hatramin'ny farany tsy tia niala mihitsy. Satria milamina be miaraka amin'ny Tompo, fa mbola tsy fantany fa niandry ny azy fijaliana fotsiny dia mivadika ambony ambany amin'izay ny zavatra rehetra. Nisy amin'izay ny ady, nisy amin'izay ilay tena vokatra, nisy amin'izay ilay tsony hoe fitsapahana, dia hita amin'izay ny voninahitran'Andriamanitra satria ny heriko dia miasa amin'ny fahalemeny. Tiako be zany ny veritreny hoe ny heriko dia miasa amin'ny fahalemeny ary mampahery. Ny heriko dia miasa amin'ny fahalemena hozy izy. Fakitsika kely izay. Korinthiana faharoa ny toko faharoa ambin'ny folo. Tomboka ny andinin'ny fahafito. Korinthiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Romanina toko fahaefatra andinin'ny fahaefatra. Ary ho an'izay miasa dia tsy hisaina ho fahasoavana ny karama fa trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany ny sainy ho fahamarinana. Tia Paoly tenina amin'izao dia izao, raha miasa ianao izy ka mahazo karama dia azonao ny karamanao, valy ny asanao zany. Fa raha tsy miasa ianao nefa mbola omen'ilay tomponao karama, ankoatr'izay koa mbola nampiakariny lasa talie, dia tsy hinony aminao intsony izay fa noho ilay patron anao. Izany hoe zavatra tsy tokony ho anao ilay izy fa nomenanao. Dia izay no nataon'i Jesosy. Fahasoavana tena zany mihitsy. Zay le izy. Ary io isaka amin'ny tenin'ny fahasoavana izy dia resaka hoe fahalemeny reny. Fa tsisy resaka mihitsy fahasoavana ato amin'ity baiboly ity manetsika fitahiana, manetsika zavatra be da be. Matetika mantsika ny fahasoavan'Andriamanitra io dia hovaintsika mihitsy. Hovaintsika mihitsy ohatra hoe na anantsika trano dia asiantsika soratra hoe fahasoavan'Andriamanitra natoy izao. Na azo asa tsatsatsika dia fahasoavan'Andriamanitra natoy izao. Tena tsy azontsika mihitsy ilay fahasoavana, fa izay ny fahasoavana. Izay ilay nitenenina anareo izay. Tsika tompoko dia araka ilay niteneniny tanjona teo hoe tany anaty fahotana, tany anaty fahalotoana, tany anatin'ny zavatra maro samihafa tsika zany raha ny tena izy tsika dia tsy tokony azo ny lanitra sy fiainana mandrakizay. Tsy tokony mihitsy. Fa ho an'izay manamarina hozy izy anomeloka amin'ny lalan'i Jesosy ihany io fa melankelaka dia amin'i Jesosy ihany. Tsisy ivelan'izay. Andriamanitra koa mameloka antsika noho izay zavatra izay ihany fa tsy mamela heloka antsika tsotro izao izy. Fa noho ny amin'izay ihany izy mamela heloka ao amin'i Jesosy Tompo, ao anaty fonana, ao anaty fanetretena, ao anaty fandraisanao fanapa-kevitra miaraka amin'izao. Izay ihany ianao vao vela heloka. Ankoatr'izay dia ny baiboly miteny mihitsy hoe fahatezeran'Andriamanitra hozy raha maka ny Romanina. Fa lasa zavatra materialy daholo amin'izao no vatsika hoe fahasoavan'Andriamanitra natoy izao. Eny anaty fiara eny dia feno izany. Fahasoavan'Andriamanitra natoy izao. Ie, marina aloha. Mety izay. Fa ny tena dikany dia resaka famonjena. Resaka ny nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia izay ny zavatra tiako izaraina amintsika. Dia ho an'i Jesosy ny voninahitra.